Eny ary dia faly miarabantsika izay amin'ny aino sy mahita izao fampianarana amin'ny Microsoft Word 2007 izao indray. Fizarana fahavalo dia ataontsika ity amin'ny fizarana folo izay nampanantenainantsika. Zavatra tsotsotra no ataontsika amin'ity androany ity satria efa madiva ifarana ihany ny ity andihany anankiray ity. Ka ny ataontsika amin'ity androany ity dia misy tohizany kely tamin'ny zavatra natao tamin'ny farany. Dia tsy nino izany fa ny fampidirana ny note de fin de page sy note de bas de page. Ho lazaiko ihany ny fanazavana an'izay. Fa ny zavatra nitranga tamin'ny farany moa izany dia mbola azontsika jerevana amin'ny YouTube ihany eto amin'ity efajoro kely eto ambony ankavia ity. Raha ohatra mbola misy fanontaniana moa mazava ho azy dia azonao apetraka hatrany eo amin'ny commentaire eo ambany. Ny zavatra ataontsika androany izany araka ny teneniko tamin'ny voalohany dia momba ny référence na ny note de bas de page sy ny note de fin de page. Misy dikany hoe référence ohatran'izay izany dia rehefa ohatra ka manoratra ianao matetika ohatra hoe manoratra zavatra anankiray dia avy eo ampidirana référence mombamomba ny zavatra nosoratanao iny izany. Ohatra zao tiako azodirana eto hoe ohatra tiako tenenao hoe taizany nakako an'ity. Misy ny olona izay mametraka ny référence ao anatin'ny anatin'ny parenthèse izany ao anaty fonosana aorian'ilay lahatsoratra. Ohatra hoe eto azoratana hoe encore 13 ohatra fotsiny izany azoratana ohatran'izao. Fa ny tena fanaovana matetika ny fanao ihany koa dia mampiditra iny référence iny izany any amin'ny note de bas de page, izany hoe atao mitranga aty ambany izy. Fanaovana izay dia tsotra, tsindriana izany eto eo amin'ilay asiana ilay référence dia makato amin'ny référence ity izany, ity ny accueil, insertion, mise en page, référence, dia misy hoe insérer une note de bas de page. Rehefa manindreto ahako dia tonga dia misy un kely eo ambony eo dia alefany aty ambany aty ny curseur dia aty zany no manindriny hoe encore 13 7 ohatra. Amin'izay fotoan'izay zany rehefa ampandaloviko eto ny curseur dia hitako eo ilay sombony amin'ilay note de bas de page. Azoko atao raha teo ny manindry an'io 2 fois raha tia andehany amin'ilay note de bas de page ahako. Na koa rehefa tonga eto indray ahako dia contraire izay tsindriko 2 fois indray ilay référence dia tonga any amin'ny texte mandefa azy ihany ahako. Izay zany fanaovana ny note de bas de page. Mazava ho azy rehefa mampiditra note de bas de page anankiray aorianan'io ianao ohatra fotsiny ataoko hoe eto manao indray zany référence insérer note de bas de page dia lasa 2 ilay izy, lasa 2 dia mandeha indray ianao manoratra ohatra fotsiny fa tsy voatery ho marina fa amin'izay zany mametraka an'ilay note ary ambany dia mitovy amin'ilay teo ihany. Raha ohatra zany ka mitady hoe aiza ity texte ity dia tsindriko 2 fois eto dia tonga eto amin'ilay note ahako. Ohatran'izay koa raha tsindriko 2 fois eto dia tonga eto amin'ilay note eto ambany ahako. Raha ohatra zany ka hoe mahatsara an'izay satria azo atao ihany mampiditra tanana amin'izay hoe soratana eto hoe 2 dia avy eo maty ambany dia soratana ny 2 dia ohatran'izay. Fa mahatsara an'izay raha ohatra ka hoe sendra hoe aty ambony ka mila mampiditra note de bas de page anankiray dia avy eo nataony 1 iny, izany hoe izy zany mandrindra an'ilay izy araka ny filaharany fa tsy voatery ianao mamorona anazy. Dia iny zao afaka manoratra eto ahako. Amin'izay fotoan'izay zany
nataony eto ambon'le 2 sy le nampidiriny 1 iny a, dia avy eo nataony 2 sy 3 no manaraka dia nataony eto ambony eto iny. Zany hoe raha fa nisy maromaro zany a dia manao an'izay fotsiny ianao fa tsy voatery hoe napiditra tanana, satria raha napiditra tanana koa dia tsy maintsy novaiko ity, novaiko 2, novaiko ity, novaiko 3. Amin'izay fotoan'izay zany a izy ihany no manao anazy. Zao zany mahita hoe 1 2 2 ty, dia avy eo 3 ty. Zay zany ny note de bas de page. Dia misy karazany anankiray koa, misy indray ny atao hoe note de fin de page ary note de fin, zany hoe note de fin de document, zany hoe au lieu de hoe raha tokony eto ambany eto zany a ny note dia alefa any amin'ny faran'ny document. Betsaka indray ny olona, misy koa ny olona manao an'izany, zany hoe tsy ataony eto indray zany izy fa ataony any aoriana any. Amin'izay fotoan'izay indray dia manao hoe insérer une note de fin indray ianao, insérer une note de fin, zany hoe raha ohatra fotsiny zao eto zao tiako asiana note indray ka ataoko hoe note de fin dia tsindriko eto, dia afaka manao indray zany ato hoe ohatra iny zany any amin'ny faran'ny document mihitsy iny, any amin'ny farany, zay efa ataony any amin'ny page farany nanaovany anazy. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany sady misy an'ity note de fin ity no note de bas de page, no misy note de bas de page, samy hafa zany nampidirana andreo. Dia ny note de bas de page nefany azo atao ny mamindra anazy ho any amin'ny note de fin, na koa mivadika amin'izay azo atao. Ohatra zany tsindriako droite eto amin'ilay misy an'ilay 1 kely eto dia misy soratra hoe convertir en note de fin. Rehefa ataoko ohatran'izay zany izy dia lasany amin'ny note de fin iny. Dia avy eo ity koa azoko atao an'izay convertir en note de fin, dia jerevantsika any amin'ny farany any fa reto izy, reto mitangorony reto, ity ny anankiray, ity ny anankiroa, faharoa, ity ny fahatelo. Zay ity zany mbola tsy voafindra, dia azo atao ohatran'izay koa convertir en note de fin, dia mivadika atao aoriana ato indray izy. Zay zany ny note de bas de page sy note de fin de page. Dia azo atao ihany koa mifanohitra amin'izay azoko sélectionnena ilay izy dia teneniko hoe convertir en note de bas de page, dia miala tao daholo izy fa lasa mifindra eto ambany eto indray. Zay zany no fanovana anazy au note de fin de page sy note de bas de page. Dia mazava ho azy, tsy hoe mazava ho azy dia hitantsika ato indray zany raha ohatra ka hoe hitarina kely ty note de bas de page ity zany hoe jerevana ino avy ny zavatra azo atao, dia misy karazany maromaro. Ohatra fotsiny zany ato zany ianao afaka midefinira hoe aiza ny tokony hisy anazy aorian'ny texte, ao ambanin'ny texte sa any ambany bas de page. Dia matetika aloha zany antsika dia atao any bas de page, dia eto zao le convertir teo azontsika atao eto koa le convertir, le manova anazy note de fin de page zany. Dia eto indray ny format le isa, ohatra ity zao ny antsika hoe 1 2 3, fa azo atao 1 2 3 fa azo atao hoe ABC na petit 1 petit 2 petit I, ohatran'izany. Azo ovaina zany iny araka an'izay itiavanao anazy. Dia ny zavatra important dia ny hoe à partir ny firy, azo atao koa hoe manomboka amin'ny 3, ohatra fotsiny zany. Dia manomboka eo zany dia hoe 3 4 5, tsy misy zany ny 1 2 fa nataoko hoe 3 4 5. Verenantsika indray zany iny note de bas de page. Dia afaka miteny zany hoe ity zany ataoko hoe partir de 1. Dia hoe numérotation ahoana indray ny filahatra an'ilay izy. Misy ve mitohy zany izy amin'ny document manontolo hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany, sa isaky ny page izy dia miova. Misy mantsy ny olona manao an'izany amin'ny boky soratany hoe ao anatin'ny page anankiray misy hoe 1 2 3, dia avy eo rehefa mivadika page ianao dia misy note indray hoe 1 2 3, zany hoe tsy mitohy zany izy hoe 1 2 3 foana, 1 2 3 4 5 6 hatramin'ny hoe ohatra hoe 100, fa isaky ny page ny anazy dia 1 2 3, isaky ny page anankiray dia miverina 1 foana, isaky ny page anankiray dia miverina 1. Zay zany ny anaovana anazy eto hoe numérotation continue
numérotation recommencer à chaque section, recommencer à chaque page. Ty zany le miovy isaky ny page dia ty le miovy isaky ny section. Zay zany ny note de bas de page raha ohatra ka jerevantsika amin'ny teny fohifohy. Dia misy zavatra anankiray izay mifanaraka amin'izay ihany dia ny fanaovana ny formatation ny note de bas de page dia tsy indy dia mitovy tanteraka amin'ny fanaovana ny formatation ny style izay efa nataontsika tamin'ny farany. Note de bas de page koa zany dia manana ny style mety aminy. Ohatra zao ity amin'izao fotoana izao izy Times New Roman 10 dia raha ohatra ka ilaina amin'ny teny ny olona mila an'ilay document hoe mba ataovy kelikely le note de bas de page dia misy ny olona manao izany eto, misy ny olona manova an'izany eto amin'ity hoe formaty, fa ny tena tsara araka le nataontsika farany iny dia atao amin'ny style no manova anazy hoe nouveau style dia manindry an'ity dia mandeha eto amin'ity hoe nouveau style ity dia atao izany manoratra ny anarany ohatra hoe note bas de page. Amin'izay fotoana izay dia zahako miteny ato ataovy 9 izy dia ok. Dia amin'izay fotoana izay mora ho anazy zany ny misélectionner ny note de bas de page rehetra. Amin'izay raha ohatra ka sendra misy fanovana tiana atao dia iny style iny fotsiny novaina arakaraka ny ilana anazy fa tsy voatery hovaina daholo indray izy rehetrarehetra. Ohatra izay koa na dia ity arany ity ambony kely ity azoko hovaina indray koa io hoe menarana style hafa indray koa dia iny no ampiasaina. Zay zany ny momba ny note de bas de page sy ny note de fin de page. Dia izay zany no nentina namaranana an'ity fampianarana fohy androany ity natao fohifohy fa satria efa niteneniko teo hoe efa andalam-pamaranana ihany sika ny amin'ny manaraka sika dia hiditra amin'ny resaka mise en page dia avy eo miditra amin'ireo zavatra izay mbola tsy nampiasaina, izay mbola tsy nikitiana fa maraparana anazy dia avy eo dia mamarana anazy amin'izay. Dia misaotra anareo izay nanaraka an'ity fampianarana ity hatramin'ny farany amafisina ihany fa ny fizarana voalohany ka hatramin'izao fizarana fahafito sy fahavalo zao zany dia hitanareo ao amin'ny YouTube na koa hitanareo ao amin'ny siteko eri.serasera.org. dia mametraka ny eloma indray.